Atolotry ny malagasy Egyptian sy ny XL radio anao zao. Ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Sedra. Tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan'ny tantara Safidy Razafiarimanana no Njiva. Anja no Finaritra. Safidy Nekena no John. Tafita no Cynthia. Fitahina ATN no Nicolas. Narefeo Tsanta Finaritra. Mikirakira lafin'ny teknika Citroën Arnaja. Nanatontosa RMK Rovaneko. Andro fahatelo. Misaotra betsaka ry John, tena mahay mampianatra ianao a. Azoko tsara daholo izay zavatra nampianarinao a. Adidiko aniny mampianatra anao tsara ary mahafaly ahy rehefa mahay mpianatro. Sady ianao koa any mitongo loatra ka na zavatra mbola tsy tokony atao aza dia efa tediavinao ao ay daholo e. Ka ianao tsinona mampiantako. Mandrotsirotsy be mihitsy ny feonao mampianatra. Na sika kely mihitsy ianao ilay zasaka natory teo. Ka ianao kosa nefa reraka nefa dia mbola miaritra ihany e. Zavatra mbola azo atao amin'ny manaraka ireo. Sao dia elabe indray zaho vao afaka mankatiako. Aza matahotra fa omeko valisoa be ianao raha afaka ny examen amin'ity. Zany a. Efa lera koa nie zao fa andao amin'izay tsika hisakafo e. Dia tena misahirana amiko mihitsy anie ianao ty ry John. Eo re ataovy e. Aza miafafy zany. Misaotra ry John, fa tena mahay mikarakara ianao a. Tiako be zany lehilahy mahay mikarakara izany. Ianao koa zany. Tsy maintsy miezaka re. Iza koa moa no hikarakara anahy koa ato rehefa tsy mahay zaka. Mbola manao zavatra nga ianao avy eo. Tsy misy ninina ataoko tsony ka. Voalasy eo ary ianao zao dia mangina rereto ako. Andao ary mba hiaraka amiko raha tsy misy atao ihany ianao e. Eny ary afaka. Fa hoaiza aloha tsika e. Akany amin'ny coiffure. Tsy zany mantsy fa misy fety any am-piangonana rapitso dia tiako ambarina zao ny voloko fa rapitso mety milahatra be. Hiomana vetivety ary aloha za dia andeha. Sady efa lany koa tia ny sakafo. Tsotsotra kely ny ataon'ny John nefa dia mahatamana. Izy koa aloha dia banditsarika be. Sady manam-panahy ihany koa. Izay no tsapako aminy aloha hatreto. Izay anie dia vita e. Andao amin'izay tsika andeha ary e. Ody lesy ry John. Oay, finaritra marina. Efa andeha mihitsy izay hitanao io zaoko. Zany ve? Izy aloha Cynthia e, mpiara-mianatra amiko. Dia izy kosa ny Cynthia ary finaritra. Namako mipetraka ety, mianatra eny Ankatso koa izy. Manahoana finaritra, dia faly mahafantatra. Manahoana dia faly mahafantatra koa. Fa ho aiza nareo ry John? Andeha kely any amin'ny villa andre izay a. Ndao ndrira hiaraka aminay e. Mahasotoanareo roa e. Mbola misy zavatra ataoko izay koa mantsy avy eo fa saika indrana kely any John fotsiny nandalovako tato. Ao fa makao aminao za rehefa tonga e. Lasa aloha izay a. Veloma finaritra. Veloma kia. Tena sipan'ny John mihitsy. Namana tsotra fotsiny koa ve tia anao fihetsika ohatr'ireny. Fa tena tsara tarelo le sipa e. Mialina kely azy mihitsy a. Nefa iny ve teo atakalon'ny John e. Dia ahoana nefa fitiavako azy tena efa ela no nitsiry tato am-poko. Efa miezaka foana maneho an'izany azy kanefa dia tsy miraika amiko akory izy. Eny ho tiaviko mangina foana ianao ry John. Ato aloha ry John mipetraka. Mahay mitondra fiara nga ianao. Tokony mba ianao mantsy izao no mamily. Tena tsy mahay anito ako. Voasahitenanao mihitsy aho zao hoe mba hampianaro ary aza matahotra fa omeko valisoa be koa ianao rehefa mahay za e. Mbola nangambola kely fotsiny za hikarakara anazy. Izao fanampianao azy ao ry John dia efa valisoa lehibe ho aho. Ampianariko ianao rehefa malalaka. Sady raha izay sara ampianaranao any amin'ny auto-école indray
aza matahotra fa etoako daholo izany hatramin'ny fikarakarana permis. Tena marina ve izany? Misaotra betsaka ry Cynthia, faly be za. Tsy misy isaoranao reny amin'izany John. Efa niteny anao za fa hoe hanampy anao foana. Fa izao tokoa ahoana ki izay? ohatry ny hafahafa be izany ny fihetsik'ilay tovovavy namanao teo nahitantsika. Ka mety gaga ngamba izy nahitantsika ko. Mety taratara aminao izy ngamba matoa manao an'izany. Sady tovovavy tsara tarehy ve dia jerijerena fotsiny ry John. Ka efa toy ny anabaviko aniny nandraisako azy hatramin'izay sarotra amiko ny hamadika an'izany ka. Fa efa ela tokoa moa izany nareo no mifankalala. Ie, izy sy Njiva izao no namako akaiky indrindra. Mbola kely izay sy finaritra no mifankalala izy no namako aty rehefa miakatra aty an-tanà izay. Njiva indray efa kama be hatreny amin'ny lycée tany Analavory. Izao samy tonga aty an-tanà aty izao indray dia samy mifindra taty zareo gestion amin'ny deg samy mitovy amintsika Njiva ary finaritra indray ao amin'ny lettre manao anglais. Izany oay efa itsy aloha itsy ilay botika ry John. Aleo ataoko maka sisiny eto ny fiara. Tena mahafinaritra be ny fiarahana isainty andro any. Milaira nga sipiny ananany avokoa na ny endrika na mibika. Ny atsara-panahy moa dia tsy lazaina intsony. Fidiana zavatra be dia be za ty atao amin'ilay botika nidiranay. Fa tena mafatifaty be kosa aloha izy ilay nanao volo. Mivoaka tsara ny endriny maranidranitra raha an'ilay volo lavatra any am-balahana. Naka sary maromaro izay teo ampanoharana an'ireo akanjo ny fidiany mba ho fahatsiarovana hono. Fa tia izay tsy nihaonana andritry ny herinandro tiako olanako sady tsy mahasaraka azy izany. Tena i papa tsy miantso anaty. Allô papa? Allô Cynthia, efa napetrapetraka daholo ny asa izay zavatra rehetra tokony atao mandra-piveriko ny antso atampoka mantsy tare hoe tsy maintsy mandeha androany zaka dia tsy nahandry anao fa dia lasa. Ie, efa niteny tamiko maman ka tamin'ny eto andro teo hono ianao no nanaingy dia efa tonga any izany papa? Ie, efa miditra ny tanàna ny Tomasy ny zaka. Taty vao nisy izao dia izay vao afaka ny antso anao za fa bonne nuit anao sy maman. Misaotra papa. Tsy mety mahita tory koa izany. Ary misy message tonga ny hito avy any amin'ny John ity. Aleo vakina. Mahafinaritra be ny pro atsika androany dia tena misaotra betsaka kia. Bonne nuit. John, tsapako hoe misy fihetseham-po hafahafa izany ato amiko rehefa miaraka aminao nefa tsy haiko ny antony. Dia mitady ho raiki-pity aminao ve izany za aleo izany hoany ka. Aleo valiana ito message ito dia manao révision kely aloha mandra-pahatonga ny torimaso. Dia izay letsy nomezany finaritra fotsiny za tamin'ny nambarako azy fa tiako izy. Ka iveriny famivazivaz kosa ny letsy elahy ary izay toy ny mpianadany ny fandraisana ka tampotampoka ela dia mahita an'izany mitory fitiavana azy izany indray. Asa hoe mba inona koa no nanatataitra an'la tao? Efa ela kosa ny letsy ihany naniry azy saingy tsy niteny fotsiny sady ala ihany ireny fiarahanay somalala taloha ireny koa. Izao izay ty efa nisaraka. Ka nanahoana nefa mivaliny? Ahoana ozy izy finaritra tamin'lahy? Mbola tsy amin'izany mihitsy hono letsy ny sainy. Ny fanomana ny examen hono aloha izao. Ka marina kosa ny letsy ny azy sady efa ray volana konko sisa dia tongako. Efa mba manahoana aloha ny fanomana an'la azy eo tokoa Mbola misy tsy dia voafehy letsy eo amin'ny comptabilité fa andehanao akany amin'lahy ihany rehefa malalaka za. Amin'ity herinandro ty aloha za afaka foana tongava rehefa misy fotoana lahy. Amin'izay koa mba mitazatazana fifi kely Izy ary letsy ty mbola tsy miraika ny amiko akoriko. Azo lafoana letsy iny fa mahareta. Ary nanahoana le pro ny la Cynthia tamin'ny sabotsy letsy? Nafinaritra letsy ny sipiny
avy nampianatra azy za dia nandehandeha tany amin'ny botika tany izay. Reto daholo ny sarina ray jery lahy. Mifanentana tsara kosa lesanyko. Saint Dias John. Manina le tsara irahana any izy. Vao roa andro koa ve lesy izao ny mionana dia efa tonga amin'izany sady aleo mba pikama ihany aloha e. Sady efa misy peratra fiancé koa ny le tsy tsikaritro teny amin'ny tanany. Mety efa manana fofombady ngamby izy. Inona raha ilan'izany fa ataovy sponsor fotsiny. Sady tena tafany ela raha miaraka amin'iny e. Zao ary ity mbola tsisy nininona akory dia efa mibotsina ny paosin'ny lako. Eny e, tsapako ane hoe tia azy ane letsy izany efa ohatrany tsy sahako ny teny an'izany raha zao loka. Sady manako letsy za hoe ataoninona moa lesy zahabantsy afaka ty. Zay indray le ty. Ny fitiavana lesy tsy misy an'izany fa rehefa samy tia fotsiny dia mandeha ho azy io a. Izy ne le tsy mety tsy haninona amin'izany raha hoe tena tia fa reo ray aman-dreniny ihany no tsy haiko. Dia mila mitsapa ny alalan'ny rano izany alava vao mijobokako. Ary miantso ane lesy meserene izany e. Kiny amin'ny vetivety lesy za aloha. Miandry alahy eto lesy za. Sady finaritra koa ary tia tamin'ny manantony tiako. Manahoana jifa? Ary hoaiza koa John iny? Fifi. Natsomy meserene izy e. Za ndray zao salama tsara hitanao zao ko. Ny foko fotsiny zao no miandry an'ilay fitiavana be avy any aminao. Zay indray. Kay, mararany izany. Jereo anie raha tsy mihepaka mihitsy e. Avazivazinao mahasosotrako. Sady ianao ty ve dia tsy misy eritreritra afa-tsy izany e. Nenahy zao ty examen efa akaiky ty mampiasa ny lohako. Ny examen io atao foana iny e. Sady efa ela ny nanomana azy ka tsy tokony hisy hampanahy raha tena nianatrako. Ay, nenao ngamby izany. Tena tianao anie zary Fifi. Efa tsy andriko mihitsy ny ilazanao aho fa tiako ianao. Raha zao aloha dia aza mananteny e. Mbola tsy mieritreritra ny amin'izany mihitsy aho. Ao ary fa mahandro ny valiteninao zahay. Nefa aza modina fanina kosa moa ty fo kely efa tena raiki-pity be. Hoy teo ny amin'izany e. Sady oka kosa efa ty tamin'ny manantona antsika ty John. Mafana kosa izany resaka reo eto izany a. Tazako avery. Manahoana aloha Fifi e? Manahoana John? Inona ko azy meserene any lahy teo letsy? Ny resaka tamiko letsy izy hoe asiana fiaraha-amin'ny fety ny promotion rehefa vita ny examen mba hamarana natao ampianarana. Dia izany nasainy andraikitra an'izay raha ohatra hoe vonina nampy ala isany. Vonina letsy za. Sady ho ataontsika matotra be io ko. Ary finaritra ahoana ka? Afaka vendry? Eny e, manampy anareo ireo lahy eo foana za rehefa afaka. Fa ahoana tokoa aloha ty pro antsika ty e. Za zareo andao anareo aloha fa mbola misy fotoana ho vonjeko izay a. Mandalo amin'ny lahy ihany ary John rehefa afaka. Sur e lahy re. Velomony jiva. Ok. Bay finaritra. Andao zany tsika tonga dia hodiko. Anao inona ty fotsiny koa moa? Andao zanyko. Fa tsy aleo ve mandeha tongotra sika sady mba miresatresaka e. Andao ary. Dia inona le resaka? Fa sipanao ve ho ary John ilay vehivavy hitako tao aminao tao iny a. Hitako tena mifampitantana be mihitsy mantsy nareo ko. Sainty avy? Mbola namako fotsiny loha izy hatreto ka. Fa olo tiana tsy ho atsy io. Afanga kosa moa dia tsy maintsy hoe izany e. Tiako ihany izy saingy maninona ary John? Aleo izany ho any ka. Tia Saint Dia John fa tsy te hiteny amiko fotsiny. Natolotry ny malagasy Gypsum sy ny XL radio anao teo ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Sedra. Tantara nosoratany Ertina Patrick. Ireo amelan'ny tantara safidy Razafiarimanana no Njiva. Anja no finaritra. Safidy Nekena no John. Tafita no Saintia. Fitahiana ATN no Nicolas. Narefeo Tsanta finaritra. Mikirakira lafin'ny teknika. Citoyen Arnaja. Nanatontosa RMK Rovaneko. Mbola itoy.